Ankafaliana indray toko kilasy tovovavy ajaina isa no miantranona aminareo amin'ny alalan'ny fandarana l'actualité amin'izao ary ny alahady izao miaraba toko kilasy tovovavy ary manasa antsika anaraka hatramin'ny farany ny fandarana amin'ity alina ity vahintsika hitafatafa eto resaka ny raharaha politika sy ny toeram-pirenena ankapobeny tolo-mahazatra Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu izay solom-bavambahoaka ny Madagasikara voafity tany Toliara voalohany miarabanao Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu ary misaotra avao manaiky vahin'ny fandarana amin'ity alina ity. Miarahaba anareo eto amin'ny MaTV ary miarahaba ny mpijery rehetra ny MaTV amin'izao fotoana izao. Araky ny efa iaraha-malala dia tamin'ny alalan'ny vondrona Mapara misy nahalany anao solom-bavambahoaka eto Madagasikara rehefa miteny an'izay vondrona izay tsika dia mitodika avy hatrany amin'ny zavatra nisongadina atao anatin'ny herinandro ny ady hevitra mandeha ivory voalohany ianareo eny anivony antenimieram-pirenena ny talata fa 20 ny volana izao ny andrasan'ny olona dia ny hoe iza no ho lasa filohan'ny antenimiera iza no ho prime ministre izay avoakan'ny maranisa io ihany koa ny ady hevitra rehetra koatr'izay izay nanodidina izany rehetrarehetra izany fanontaniana voalohany inona efa misy zavatra tapaka ve amin'izao fotoana izao mahakasika an'izay mety hoe anaran'olona maroso izay eo anivony Mapara. Eo anivony Mapara dia efa tapaka aloha ny mikasika ny atao hoe candidat no atao filohan'ny antenimieram-pirenena dia ny ministra ny fitsarana teo aloha Ramatoa Christine Razanamasoa napetraka zany safidy zany satria tsika moa andron'ny fiovana zao voalohany dia le hoe approche genre mbola tsy nisy vehivavy angamba raha fatadidiko azy hoe filohan'ny androm-panjakana hatramin'izay raha izay faharoany zany fantatsika fa io antenimieram-pirenena io dia androm-panjakana mpanao lalàna mpahay lalàna mpitsara ny candidat tolotray dia heverinay fa eo koa moa ny fahamatorany amin'ny raha-pirenena dia heverinay fa mendrika zany toerana zany izy dia izy zany no efa tapaky ny Mapara hatolotra ho filohan'ny antenimieram-pirenena. Akoatra ny eo anivon'ny Mapara nanaona ny fisokafana tamin'ny atao solom-bavambahoaka hafa tsy miankina ao anatin'ny fanohanana izay hoe potsaka fidina ho filohan'ny antenimiera avy aminareo Mapara zany. Ny fisokafana dia nisy tokoa ny antso solom-bavambahoaka tsy miankina be dia be ary efa nisy fivoriany araka ary tsy ny hoe ny antso fotsiny fa misy mihitsy fifanarahana États-Unis 5 eo zareo reo ary raha ataontsika hoe tanysaina moa zany 7 ny Mapara tena Mapara ary 5 ny tsy miankina miaraka aminy zany hoe zany misa 470 ny fitambaran'izay ka nisy fanarahana. Inona zay fanarahana zay ny olona rehefa miresaka eny amin'ny antenimieramana mantsy dia hoe misy resaka ady-varotra ihany koa tsy nanay tsy nisy resaka vola fa dia zay dia soranay nareo tsy miankinareo fa tena ampahamatorana sy misy fony fitiava-tanindrazana nitondrano zareo le resaka dia miresaka amin'ny commission ny commission zay niriny zareo hisy ny olony dia ny ankamaroany dia nataonay candidat unique zany hoe rehefa misy an'zareo ohatra hoe kasika ny fampiroboroboana ny secteur privé dia manam-pandraharaha zareo dia ny an'zareo no candidat ny Mapara hitambarana zany be dia be ny zavatra hita hoe tena ny avy amin'ny tsy miankina dia candidat tokana hitambaranay zareo koa moa zany nanana etaeta hoe hiditra amin'ny gouvernemente dia andraisiny etaeta fa mbola tsy nahitambaliny aloha hatramin'izao satria ny zavatra sarosarotra ny zavatra iny tahak'izay izy ny vice président rehetra sy ny président de commission zany sy amin'ny bureau permanent dia efa voavita lamina tao mikasika an'izay. Raha jerena ianareo zay lany tamin'ny alalan'ny Mapara dia olona efa fantatra teo amin'ny sehatra politika zany hoe manana traikefa eo amin'izay filaravana politika izay sehatra tsy miankina be dia be ny atao hoe endrika vaovao anatiny manahoana ny fifamenoana amina fiara-miasa ao anatin'ny hoe traikefa politika anana ny andarana sy ny kila. Ka izy io mifameno
itsikely moa tsy filalaovana politika fa fanaovana politika fa tsy kilalao le izy satria io apetraka foana io zany hoe tsy maintsy ho atsaraitsika foana zany tontolo politika satria tsapa le izy a zay mahatsapa fa hoe ny vahoaka tena hoe manomboka tena tsy matoky zany mpanao politika zany vahoaka manomboka zany leo zany hoe sehatra politika zany ka tsy maintsy averina zay tsy maintsy averina hoe matoky azy ny matoky ny mpanao politika ny vahoaka ary afantarina azy indrindrandrindra fa sehatra politika tsy hoe sehatra hoe andeha anabakan'olona ny tena araka ny fahafantaran'olo azy fa hoe andeha hitolomana mba hampandroso kokoa ary mba hahatonga ny zo ny tsirairay ho ajainy rehetra tatahaka zay zany le izy ka mifameno raha reo tsy miankanareo tena mifameno mihitsy satria izay fangarona zay hoe mpanao politika zay efa tena zadraraha sy olona mbola tsy nanao nefa kosa tia tanindrazana ary entaniny fo te ampandroso de zava-dehibe zay fataroko fotsiny lazaka anao zao hoe anisan'ny zavatra ho katsahina am'izao de hoe tsy maintsy mahana projet tsirairay aby farafaratsiny ny député rehetra amin'ny toerana misy azy any ka zany projet zany a de asiana laminasa hitadiavana financement satria hoe projet fotsiny fa tsy maintsy ahitana financement zay zao de efa atsika hoe tanjona mbola tsy nisy hatram'izay nefa tsy maintsy tratrarina zany de fa irahanay eo amin'ny mapara zany zavatra zany a ary reo tsy miankinareo fa nlazainay hoe dia raha ny projet nareo hita hoe tena azo hoe tsapa fa tena miombana am'izany fampandrosoana zany a de tsy maintsy ampina ary atosika ary atao zay tanteraka azy isan'ny miaingany zava-misy na tonga atsika am'izao sehatra sy zao fotoana zao ny fitakina fandrovana teto amin'ny firenena fitakina olom-baovao anatin'ny klasy politika raha matoa razanamaso Kristine zay toetrareo candidat ho amin'ny toerana ny filohany anteny miram-pirenena ve iverinareo fa mamaly an'izay etahitan'ny olona zay satria rehefa mijery anareo anatin'ny mampara ihany koa dia anarany efa fahita sy faheno teotsikoly politika hatramin'izay ihany manahoany zay lafo zay mamaly ny etahitan'ny olona am'le fanovana sy fisina olona vaovao misetra politika ve zay le fanovana moa zany tsy mitovy ny fomba fijery azy le fanovana nge tsy hoe voatery olona novana fa toetsaina sy fomba fiasa zay le izy sarotra be no amafana ao ataontsika raha amitenanao renouvellement de la classe politique no amafana hoe génération mpanao politika ray manontolo fafanao tanteraka de soloanao tsy mety zany na rina amrina amy bureau rina ary ndraindray misy piasa efa retraité ary de angavina hijanonao satria mahafantatra ny tantara niny administration ny anatin'ny aniny asa iny ilaina ny trekif ilaina ny fahamatorana raha matoa Kristina Zamaso izy ianao hoe olony fanovana izy satria ny tolona izy tamin'ny 2009 izy ny vavitokana voatendry tanany 13 mai satria niady tamin'ny jadona izy de nitady fanovana hoe tsy mety raha tahaka zao fa le hoe anarana faheno de aminareo de tsy mety ange zany jereo fa ny frantsa zao ny parti socialiste ange fa manany olony hatram'izay izy zany koa ny UMP cadre anatin'le parti reny angamba ny fomba fiasany sy ny toetsainy no ataontsika hoe ametrahana zay fanovana zay fa raha hovana tanteraka ny olona rehetra eo ataoko fa tsy sarosarotra manatanteraka an'izany na de zany ary dia tena hoe misokatra amin'ny olom-baovao misokatra amin'ny olom-baovao misokatra amin'ny anarana zay tsy faheno araky lazainao zany fa kosa misy fitandremana ihany koa satria ilaina ny fahamatorana ilaina ny traikif teny miram-pirenena dia divitra efa mipetraka ihany koa tatato Andriamatoa Maranto Jean de Dieu ny mikasika ny famoahana izay anaran'ny prime ministre mazava ny voalazana lampanondrenana amin'izy iny teraka adihevitra nefa n'izy am'izao fotoana zao inona no tena fijerinao azy mahatonga ny mbola hipetrahana adihevitra ao anatin'izany zavatra izany satria da lampanondrenana efa mipetraka mazava ny amin'ny fomba hanendrena azy ny fomba hamoahana azy efa maroaniso amin'ny anteny mira io de fomba tsika malagasy
matetika ohatra karazany hoe manao safo be mantsina zany am'izao ohatra atao zany hoe tsy jerena mipitsopitso n'le zavatra atao tadidinao tamin'ny andron'ny fotoan'ny président Zaferbert tam'le hoe règle du plus fort reste raha appliquena la lettre ny règle du plus fort reste mazava zany fa misy fivononana tsy manana député satria vitsy loatra ny olona ao aminy rehefa jerena le izy naroso de hoe ka tsy ekena kosa zany hoe fivononana tsy manana député zany fa tsy manana tsirairay de navadika le izy novaina karazany hoe natao hoe plus forte moyenne ndray nefa ny voalaza ao anatin'ny lampandre plus fort reste ka no ohatran'izay fandinako azy zay fahadisoana hoe irotsahana le fananana filoam-pirenena nefa tsy voajery tsara mipitsopitsony rehetra miandry ao fa itinge fa tsy ohatran'le régime présidentiel teo aloha fa semi parlementaire semi présidentiel matoa atsasaky le dikan'izay misy fahefana mifindra any amin'ny androm-panjakana hafa mizara ny fahefana mizara ny fahefana Andriamatoa Maranto Jean de Dieu dikan'izay teninao zay ve ianareo nanoana an'Andriamatoa Herra Jaonaromampianina avy amin'ny HVM tsy niomana nandray anjara fianandray anjara tamin'ny fifidianana io fa tsy niomana ny andresy ho tonga filoha na ho tonga ao anaty fitondrana ianareo satria mpiaradiany nareo nefa ao aminareo miteraka devitra am'izao am'izay kipitsopitso ny voalaza tena niomana zay hahazo ny filoam-pirenena fa niomana koa hoe fantatra mialoha za mbola tao amin'ny gouvernement da tamina mbola volana nireny any olona lam-panorenana io satria nitondra ny filakevitra le conseil constitutionnel tondra io tao anatin'ny conseil des ministres dia nijerena teboka santeboka zany io zavatra io anatin'izany ty article 54 ty tena natao tena io misy ny rédaction io satria ny zavatra tadiaviny de le fifandanjakely fifandanjakely no tadiaviny zany hoe sy ny ataontsika hoe fitsipika démocratique amin'ny règle démocratique universelle zany hoe le majorité tsy maintsy mba ametrahana ny fahefana tokony ho azy de eto moa zany de le majorité meny eo lampandrana io fahefana tsy anolotra hoe proposition fa iprésente hoe tia ny premier ministre nay raha tena izy nke amin'izy io tsy tokony sy ady hevitra firy ka eo moa le de eo moa de ohatrany le ady vatro anatiny eo nzay lasa miova le fandehanjavatra hoe satria nazatra atsika hatram'izay hatramina république Madagasikara ny Madagasikara dia ny filoha no manendry ny premier ministre ary tsy misy resaka ina moa zany ny condition hafa fa tonga de manendry avy hatrany izy zany hoe efa misy zavatra ny fanarahana zany ny aloha lavitra natongavan'Andriamatoa Herra Jaonarompianina amin'ny fitondrana ny am'izay hoe maromaritra iraisana afametrahana premier ministre zay inona no natonga an'ireny hoe ny ary miteny hoe zany manendry ny ary miteny hoe avy aminay tsy maintsy mivoaka le izy moa raha manao lampandrena ianao tsy personnalisé le izy tamin'anaovana an'io tsy fantatra hoe Herra Jaonarompianina no filoha fa de ny principe fotsiny jerena hoe tokony ifandanja le hiry hoe raha filoha moa raha le filoha moa zany eo ny tokony izy ange filoha voafidy de mana ny antokony izy de ny antokony io koa zany mahazo ny Antsasamanila ao amin'ny majorité moa zany tena maroanisa fa tsy hoe Antsasamanila maroanisa ao amin'ny antenimieram-pirenena de mirindra izy raha izay izy zay tsy de zay moatsy le zavatra ty moa zany fa le filoha zay natao ao zany tsy olona antoko tsy manany antokony izy fa zavatra hoe ny fikama erovoa Madagasikara ny foronina tamin'iny filatsahana iny fa zay mapary kosa izy nano anazy de fanto azo zay hoe avy eo aminay koa izy satria de ananiasa tamin'ny filoha raduel tamin'ny fotoana misy ny tezamita aminay dia avy eo mapary ny filoha Herra Jaonarompianina PDP ny anarana efa nivoaka an-gazety sy voaresaka ny amin'ny olona zay ho atolotra reo eo amin'ny toerana iny mahazo arivo iza no tena raikitra zany am'izao marina ve Andriamatoa Andry Rajoelina sa iza ny tena tapaka tao anatin'ny mapara mbola tsisy azoko lazaina aminao androany aloha hoe ianona ny tena tapaka
fa ny azo teny aminao fotsiny zahay zany dia ohatrany hoe mametraka amin'ny olona rehetra fa raha ny vokatry mpifidianana avy amin'ny CES dia ny maparina azo maro isa indrindry raha avy eo ndray ny andiny fa efatra ny dimapolo dia tokony maparina nohatran'io dia alazaka aminao tokoa zany fa raha ny fitsipika démocratique sy républicaine eran-tany règle démocratique républicaine universelle dia tokony le lehibe le antokona hazo maro anisa no ohatrany zany Angela Merkel tany Allemagne zany hoe naturel candidat naturel mo filaza andre matoandry rajoelona hoanareo candidat naturel satria izy mipitarika amin'ny mapara zany hoe tamin'ireny fotoana ireny sady filoam-panjakana izy namorona toko tao anaty fitondrana ahitsiko zay tam'izay dia tsy afaka nanao activité de parti izy na raha asehoko anao ny statut sy nentiko moa le izy fa nasehoko maly tamin'ny mpanao gazety dia manino moa zany ao anatiny tsy ao anatiny ao ny filohan'andrela fa zany le milaza aminao fa izy ny filohany na dia tsy ao anatin'le ana officiel izy ny filompanorona rehefa inona izy ny filoha dia rehefa inona izy ny tsy filoha zany satria rehefa apetraka ao anaty lalàna zany tsy officialy izy fa ny sariny aloha zany nampiasainareo ianao isany nampiasa ny sariny tany tolera mampandaninao ny rehetrarehetra nampiasa sariny satria nikeny lalàna zay nikeny lalàna fampiasana sary ohatran'ny Robinson nampiasany sariny Valman nikeny lalàna izy dia mananao koa zay fony teny kely iny fa iverenantsika le izy ho an'ny mapara avy manana namoaka mantsy ny olona avy ao anatin'ny mapara ihany tamin'ity herinandro ity hoe Andriamatoa Rajoelina araka ny tenao teo zay mpitarika anay izy zany candidat naturel ho ianao teo apetraka amin'izay toerana hoe ny mahazo arivo andray ny toerana ma prime ministre izay ahoana ny ady hevitra mipetraka nisy karazana masotsivana apetraka avy hoe ampy fotsiny hoe rehefa mpitarika izy dia izy zany no aloha be dia be le masotsivana nyjerena voalohany moa zany misasa moa ny teny hoe fa nitondra 10 taona nitondra 10 taona izy fa bajereo ny zavatra nisy tsy nisy fanampiana avy any ivelany jereo fanelengely ny communauté internationale be dia be dikan'izany raha ohatra izy mitarika am'izao amin'ny lehibe gouvernement am'izao aminay zany zay vao tena ataontsika hoe ivalapatra am'izay ny tena ezaka rehetra zay ataony antantarahana ny drafitra fampandrosoana Madagasikara zay zany le izy iarahana amin'ny fotoan'ny filoham-pirenena era-jonal mampianina fa izy hoe ny tanatin'izay transition zay nke anatin'izay tezamity zay dia hoe ahoana ny tsy asian'ny coup d'état ahoana ny tsy ampiadin'ny malagasy ahoana ny tsy isian'ny guerre civile zany angeny tena votoatiny ny asa tamin'izany ary tsisy fanampiana fa ahoana ny atafita ny fandoavan'ny karamany mpiasa amin'izao tsy fisy fanampiana avy any ivelany zao sy ny sisa fanazana zany Andriamatoa Maranto Jean de Dieu betsaka ny fanakinana mipetraka tamin'ny goragora ny fitantanandrara-panjakana ny fitantanana sy fihezana ny arem-pirenena ny arahana hity zany fa tsy zavatra fironina ary eo ny iverenako amin'le teny tetsy aloha hoe anao fanovantsika fanolona prime ministre nareo Andriamatoa Andry Rajoelina zany ny candidat naturel ironana aloha raha ny resaka rehetrarehetra hatramin'izao tsy manavy hoe lay fomba fitantanana efahita teo inona ny fanovana hipetraka ao anatin'izay raha olona efa tao anatin'ny tetezamita nahazo ny tsikera rehetrarehetra tamin'ny tetezamita ny mbola iverina ao anatin'ny androm-panjakana mpanatatiraka za tsy miteny hoe tonga lafatra ny zavatra misy atao fizamita ohatran'olo ataon'olombelona rehetra eo misy lesiko misy korakora eo sy ny ohatran'izany fa kosa fantatrao le olona fa tia tanindrazana fantatrao le olona fa tena hoe teanova tetondra fanovana ary miritanao hoe mbola tsy anatin'ny mbola tsy feno tanteraka ny zavatra nataony zany zay nanomezana azy omena sehatra tanteraka an'izany azany sisa tsy fantatry moa fa omena sehatra avoa izy zay indrindrina zay lesiko zay fantatra idolo nge io ambara azy nge io amfantany nge io zao dolo ny lesiko azo atao manarina zany lesiko zany fa tsy misy zavatra tsy misy olana tsy misy vahaolana zany ary te hanapirofan'izay izy te hanapirofan'izay zahay fa hoe io olo io nge olo fiovana io olo io nge tia tanindrazany ary tia hampandrosana Madagasikara tia hanova Madagasikara tia hitondra Madagasikara amin'izany toerana vaovao mendrika azy zany raha hoe loharaham-baovao mbola tsy ofisialy zany aloha satria mbola tsy ofisialy ho ianao teny resaka mikasika an'Andriamatoa Andry Rajoelina fa raha miresaka mandeha azany firesakitsika zany dia efa mirona maka amin'izay zany aloha ny safidy
ho anareo anivony mapara raha fijery azy fa nisy koa nefa nametraka an'le sto anaty mapara hoe efitra ny anay fa any aminy mibolina tsy faniliana ve zay zavatra zay hoe na anakizina tsy dia lasa miverina ihany ko ny saina amin'ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena hoe mbola lalaovina ao anatin'ny fampisehokiry foana ave ndraraha politika sy ndraraha-pirenena miteny Andriamatora Valomanana tany Afrika Atsimo ho avy dada dia mampisehoery izy hitany hoe izy miaraka aminy dia zao koa zany mapara miteny hoe any amin'Andriamatora Joelina mibolina dia raha miteny Andriamatora Joelina dia hita hoe ahoana indray mbola lalaovina very ao anatin'ny fampisehokery fampisehoana izy matanjaka sy manana ny hiry veto amin'ity firenena ity am'izao le izy aloha oko tsoriko zahay mapara no mieritreritra hoe zay no izy fa izy nge mbola tsy nanomeny valiteniny mbola tsy nilaza aminay izy hoe anao anio anaty ka zay indrindra mantsy lasa ianareo zany le feon'ilay seza mitady zao hoe Andriamatora Joelina zay ny teny amin'ny hopitaly manara-penitra hoe tsy Andry Rajoelina no mitady seza fa ny seza mitady azy ny mapara zany zao no feon'ilay seza mitady an'Andriamatora Joelina io tsy misy masotsivana na paramètre be dia be jereny na izy zany amin'ny maha homme d'état anazy dia tsy maintsy mijery hoe mahasomy fireneko hoe ty mety ve raha manao an'ity tsy maintsy mikaroka ny manontany ny feon'ny fieritreretana izy ary zay zahay tsy afaka manery azy hoe valio zao de zao ranga dia tsy maintsy ianao ve satsy anao satsy anao tsy mety zany fa izy dia eny mijery ny paramètre rehetra hoe mahasoa sa tsy mahasoa ny firenena zay le izy ka mbola tsy tonga am'izay tsika mbola tsy namaly anay izy fa zay fotsiny teny hoe zay zany teny amin'olona rehetra voalohany tsy marina le feo atao hoe tsy ara-dalàna ny mapara fa ara-dalàna ny mapara zay zay faharoa nahazo maro misy amin'ny mapara mcs fahatelo ny andiny efatra amin'ny dimampolo dia milaza fa ny maro anisy eo zany hoe ny mapara no manolotra fa tsy olo-kafa mihitsy no manolotra anio anaran'ny prime ministre io le prime ministre zay milaza fa efatra moa zany zay milaza hoe raha tena izy ny lehibenay lehibe ny majorité io zany no tokony prime ministre dia izy zany fa izy tena mbola tsy namaly anay zay raha ohatra petraka hoe mitana ny teny nataony tany aloha Andriamatora Rajoelina Andrinirina amin'ny hoe efa mitona ny fifidianana filoham-pirenena any amin'ny 2024 sika ka tsy anaiky andray an'le toerana izy no ny antony zay mety verina hoe amin'ny manokana ohatra manana anarana hafa akoatra n'Andriamatora Andry Rajoelina ave mapara eritreretana ao amin'ny toeran'ny prime ministre be dia be ny olona manatra kefa izay verenako anao ohatra anao milaza hoe renouvellement de la classe politique zany prime ministre zany tsy azo omena olona vo hianatra raha la ilazanao hoe tsy mila anarina vaovao mila olona manatra kify zany mila olona matotra zany mila olona efa niseda zavatra maro dia maro zany mila homme d'état zany fa tsy homme de pouvoir satria samihafa mako ny olona mila fahefana fotsiny tsy ny olona hoe ny fanjakana maha homme d'état ny tandroviko ka zany dia lazaiko anao fa zany no ilana an'ireo olona le tantarainao hoe efa heny foana ilaina reny olo reny isana anara efa heny foana zao ary voatonona tao anatin'ny fanadihadiana politika an-gazety ny anaranao hoe mety ho aroso amin'izany toeran'ny prime ministre zany ka zay mbola tsy haniny mako ny resaka anay satria mbola tsy namaly izy fa zay indray dia mametraka anontany azy hoe raha tsy anao ary ianao inona ny paramètre tianao apetraka inona ny critère tianao hataonay masotsivana amfantenana zany olo zany tatahaka zay zany le izy fa ny olona dia efa be dia be raha milazany anarako anao hitako dolo reny za mbola tsy arinanao campagne médiatique satria tsy mety zany ny lehibe anao tsy fantatrao na anao na tsy anao fa raha sanadritsy anao ny lehibe dia voniny anao nefa miankina amin'ny rehetra io miankina aminy voalohany dia miankina amin'ny rehetra indrindraindrindra satria zavatra tsy moramora anie zany tsy moramora zany hoe lehibe ny gouvernement indrindraindrindra amin'izao situation zao ka tsy hoe hoentany po fotsiny anao dia hoe za te anao raha fa tsy anao tsy mety zany androso anarana prime ministre nareo raha tafapetraka somatsara inona no karazana fanarana na famatorana amin'izay olona aroson'ireo prime ministre mita amin'ny fandaranasa hoe hanarenana sampandrosoana marina to Madagasikara ka tsy maintsy apetraka aminy tsitra apetraka aminy hoe reto ny lara-pamehana ahoana ianao momba ny reto lara-pamehana reto tsy maintsy apetraka aminy zay satria izy taminao to tsy kilalao io indrindra sarotra dia sarotra zao toerana misy atsika zao satria nivoaka ny crise tsika tsy tokony ho solafaka tsokony ka hiverina amin'ny crise
fa dia tsy maintsy apetraka am ary tsy maintsy heno ny valitenina zay hoe inona ny valiteninao mikasika an'reto reto lara-pamena apetraka ireto ia miresaka krizy ianao fa betsaka ihany koa ny fanadidina politika mandeha am'izao mametraka ihany amin'ny sina krizy ny anivon'androm-panjakana satria ny filohan'ny repoblika zay natolotry ny hery vaovao Madagasikara dia ianareo zany no karazana hoe solombavam-bahoaka ny ao fa tsy manana solombavam-bahoaka zany SVM zany betsaka ny adivitra mipetraka ho ia satria nisy zao feonana nataonareo teny amin'ny Paon-d'Or farany teo dia atao anatin' iny nandeha ny resaka hoe famitranam-pihavanana eo amin'ny SVM sy ny mapara fanontaniana mipetraka avy hatrany nisy disadisa sy olana tokoa ve mapara sy ny SVM satria toy ny natonga ny aya hoe sao sanatria ka tsy hamary toerana ny fitondrana mipetraka na ampiverina ny toe-java-misy tamin'ny niongana ny fanjakana tao anatin'ny androm-panjakana sy ny krizy n'androm-panjakana ny rara misy am'izao fotoana zao raha ty tanindrazana ianao dia tsy maintsy mijery hoe inona mason'ny fireneko zay foana tokony fanontaniana ontsainao fa tsy hoe inona mason'ny tenako fa inona mason'ny fireneko ny mason'ny firenena am'izao dia hoe ahoana ny tsy iverenana anaty krizy tsony na krizy institutionnelle zany na krizy tsotra am'izao hoe namitra-pihavanana io moa zany ny zavatra oran'izao indrindrandrindra azoko lazaina zany fa hoe somary tapotapoka ihany satria tsy de voaomana tsy de voaomana atahoana moa fa zay ny zava-misy satria ny olona nomanina tsy nekeny communauté internationale alatsaka de lasa tsy de voaomana loatra de lasa be deaibe ny olona mpanararoatra ary ny olona reny nendre sasany ny entany saina tsy de madio loatra de any amin'ny zavatra somary négatif no ironany ka tsy nisy ady tsy nisy hoe fandonana tamin'ny SVM sy ny mapary fa hoe zay zavatra madinidinika zay ny etrerina hoe ny antsika anie samina nitovy ange ny zavatra nikendrena de hoe nampandany ny era-mampianina de fa lany izy io de ahoanandre zany no isin'ny romoromo lany izy io fa ny mapara ny isan'ny nampandany azy mipetraka ny fijery politika hoe raha tsy ny mapara tsy filoha ianao andriamatoa ery rajonary mampianina mahatonga ny fantikana anankiray hipetraka hoe tohatra ny tady ho lasa takalonaina ny mapara ny filoha-pirenena inona ny famatorana am'izay zavatra zay ho an'ny mapara sy ny SVM amin'ny fametrahana n'ilay filoha-pirenena io mba hiantohana n'ilay famarina toeran'ny fitondrana tarihana andriamatoa rajonary mampianina ery tokony fandefitra aloha tokony isy fandeferana satria io ohatrany tokantrano anankiray aby na olona mpivady milasa andrano zafady fa misy roa andro zay nanaovany hoe fety mifankaty dia fiverako azy na de zany na mifankaty ara ao trano miady mifankaty mameky piray antoka fotsiny raha politika mbola tsy mitombo mbola be deaibe nitombo tsy hoe iadina za teo ambassadeur ary za teo ministra ary za tokony zany PM fa tsy anina be deaibe nge de zay zany de mampisy fandrotana zay fa kosa zavatra ikambananay dia herin-jona mampianina ny mampary indrindrandrindra marina mbalazanao teo de manampy ny SVM natafita azy amin'ny toerana io ka nanay de hoe fifandeferana tokony hitafina de zay mahatsara zavatra zay io zany tokony andefitra amin'izy samy tokony fandefitra samy tokony fandefitra le izy satria tokony hijery hoe aiza ny aiza zay kosa aloha raha ohatra hoe sanatrindresaka amavainina ny ezaka nataon'ny mapara fa hoe de fatafita zay fa de veloma am'izay nareo mba tsy rariny zany satria matsy am'izao fotoana zao tsy mapara ihany fa be deaibe ihany koa ny vondrona politika na fikambanana zay mbola mandrangarangy hoe zay de isan'ny tena niatra manaina ny teny ankanja tsy tokony adinony zay be deaibe zany no mitaky am'izao fotoana zao de eo ihany koa nefa ny fisokafana zay efa nilazain'andriamatoa rajonary mampianina hoanao manokana apetraka iza ny olona avy amin'ny akolafy hafa tako ny akolafy ravalomanana ny tsy miakana sy ny rehetrarehetra mitaha am'izay fisokafana natsony zay sy ny fisinareo zay efa nanodidina amin'ny mapara sy andriamatoa rajoelona mitaky valibabena ihany koa am'izao fotoana zao ny mapara aloha de mialatsiny fa tsy hoe resaka andolom-pona ohatran'izany fa iny moa hevitry ny filoha hoe fisokafana fa ny anay dia ny tolona tamin'ny 2009 sy ny fitohizana
ka zany hoe manohitra le fisokafana tenen'ny filoha sarosarotra aminay ny anika an'izay fa zay moa no tabakevitra filoha-pirenena izy sarotra aminay no andaha zany zay le fandeferana sako aminao a fa raha ny mapara dia tsy mazoto am'izany satria ny anay de le tolona 2009 de le fitohizan'izay zany no anay ny manahirana anay ka le olona zay nitoherinay tamin'ny 2009 ve a no lasa iara-miasa aminay ndray sy indrindrandrindra tia ny tiako lasany hoe mba tsy hiverenany tsony zavatra ny seho tamin'ny tetezamita satria raha ohatra moka fisokafana ka le olona manaiky tokoa iara-miasa na de tsy nitolona tsy hoe nitolona tsy nanoana ny radioampianiny dia raha ohatra hoe tena zavatra hoe ampandroso firenena na ohatran'izany fa tsy saina maloto hoe amingapingana sanatrindresaka ny tongavany eo a mba azo ekena any zay fa raha ohatra ohatrany tamin'ny farany teo de famingapinganao anatiny eo zay lazaiko anao hoe inao no laza efa teo zany dola nge niainana teo e le famingapingana tsy misy zavatra azo tanterahana zany satria tsy maintsy nitereny communauté internationale hoe tsy maintsy miara-miasa de niara-miasa nefa niara-miasa olona mifandona no miara-miasa ao kanefa dia mbola antso nataon'andriamato Ban Ki-moon secrétaire général ny firenena ambikambana ihany keo nge andriamato Maharanto Jean de Dieu ny aminy hoe tokony milasa izy hoe tokony isiny fisokafana fa midika zavatra be dia be zay ao anatin'ny fandrafetana ilay androm-panjakana raha misy zavatra lesoka tokony alatsika indrindra de fiankinana amin'ity communauté internationale ty voabaiko loatra atsika ny afarahantsika io a de atamin'ny trokatranotsika hatramin'ny loka atsika jereny communauté internationale hoe ina ny lokanao androany tsy tokony ty tsy tokony enana koa fa tokony nomby no andrahoinao ny afarahantsika raha zao tsika miankin-jo loatra ary tsy fantatro hoe izy reo ngamba ohatran'izany angamba izy io hoe zay tany malemy anyrapangady fa mahita zany sehoan'ny Maghreb any amin'ny Afrika tsy ohatran'izao nge ty de fitsabajabana disy tafa ohatra maly nesaka mikasika ny accord de Cotonou a de hoe mbola tsy azo zay nandray anjara tamin'ny tetezamita de tsy mahazo mandray anjara zay amin'ny 4e république ka zay saka tonga avako teo andriamato Maharanty azafady indrindra hoe ny fianakaviam-be raisam-pirenena nge da nametraka hoe fanonganam-panjakana nitranga teto Madagasikara tamin'ny 6 sy 4 arivo ary zay a no isany hoe mahatonga resaka any amin'ny sehatravony diplomasia hoe tsy tokony ho tafiditra ao anatina fitondrana zay olona nitakosina tamina fanonganam-panjakana mba tsy aro tenina ho ahiliky ny fianakaviam-be raisam-pirenena ve na karazany tratrany firaisatsy-kombakomba ny fianakaviam-be raisam-pirenena sy ny fitondrana am'izao mitady de ho ahilika ve nareo mba tsy aro tena mitady voahilika am'izany rehetrarehetra zay de tsy nahatsara tena hoe nisy nanongo-mpanjakana zany za tsy mireare aminao fa anisan'ny spécialité ny droit pénal international raha masotsivana apetraky ny raisam-pirenena de tatahako zao natao hoe coup d'état de tokony olona minorité manao azy faharoan'izay tokony hoe eo no ao de misy fanonganam-panjakana zay le sens de l'immédiateté de fahatelo a armée zany le olona mitondra ave izy nisy tolona anatin'ny roa vola telo volana angambana efa bolana mihitsy any le izy immédiat ve zany raha izy minorité ve le teo tsy mifanaraka amin'ny définition ny coup d'état sur le plan du droit international droit pénal international zany nyresaka tasepasay tamin'ny 2009 fa de hoe eny zany ndray tsy mandaa fa nisy fanampiny maramila satria taorian'ny 7 février maramila teny hoe tsy rariny tsony zao fa andao tsika hitsangana fa kosa dia ny anay a fietseam-bahoaka reny mouvement populaire iny a fa tsy zany coup d'état zany fa roitina makany le izy raha izay faharoany zany a dia izy ateo hoe le fiankinan-dotsika io tokony mba samy eritretra ny samy malagasy zahay aloha voan'io hatramin'ny 2009 hatramy hoe nini zao zahay mahatsara hoe zahay victime zany hoe fiankinan-do zany nanaiky foana fa zao de hitanao madisy tafa ohatran'le izy tsy azo akina zany hoe a sazy ka avy amin'ny tetezamita le sazy a de mbola hifindra ty amin'ny 4e république mbola sazy any le izy d'accord de Cotonou hoe zay sanctionné tamin'ny tetezamita de mbola sanctionné koa aty amin'ny 4e république l'izy nke ohatrany hoe kazany hoe amnistié par le peuple ny olona rehetra amin'iny fa maninona moa ny RI ajonamampianina no nekena ilatsaka
nefa izy participe tamin'ny transition fa tsy maninona izy fa nyrehetra koatran'zay indrindrindra le mato androny rajoel de tsy mahazo manao premier ministre ny olona nanao ministre rety de tsy mahazo miverinao satria voasazy ny accord de Cotonou amiko misy ny règle atao hoe non bis in idem zany hoe tsy azo averina ny roa amin'ny olona anankiray ny sazy ho amin'ny zavatra nataony ray te mandeha fa natao iny voasazy tamin'iny ampy zay ka tena republique zavatra hafandray de toizako amin'izay resaka hoe tsy tokony hotazomina ny sazy tokony hisy famelana ndresana ihany koa ary nitsidika tany amin'ny fianana tampony Addis-Abeba farany teo ny lafa fampihavanana miresaka ianao ny am'resaka hoe iza manana sazy iza ny tokony hifamela ireo soa fampihavana manahoana ny eritreritra reo ny amin'izay fampihavanana zay satria fipetranapetraka hatramin'izay ny amin'ny hoe fampidiana ny système politika ahafahana miroso tsaratsara kokoa aminadingana hafa amin'izay fampihavanana zay zay ne tsy de mandat tanteraka an'izany fa kosa tsy azo atao maimaiky io ary kosa lizy koa tsy mety le hoe tsy maty manoty nisy zavatra nataon'le olona rehefa amin'iza no mipetraka ny tsy maty manota de rehefa amin'iza ny tokony hoe tsy toizana ny sazy mbola bahalana eny mamaly anao misy ny atao fête non amnistiable misy le amnistiable fa tsy hoe ota de mitovy dolo ny ota raha fa violation de grave de droit de l'homme de tsy ekeny lalàna zany irasapirenena fa raha tsy zay izy de ekeny lalàna ny amnistie azy zay le izy le fampihavana nahoana ny eritreritra reo ametrahana an'izay fampihavana an'izay ary fampihavana zay oa de manaiky an'io fa tsy azo atao maimaika io fa atao tsy moramora hodinina tsara hoe fotoana manahoana antantarana zany zay tsy milaza hoe io de tsy maintsy io tsy afaka miala an'io fa kosa zay kosa tsy manaiky hoe de adiny dôly re olona maty tamin'ny 7 février reo fa de hoe ndao fiavana de efa vita tsy manaiky an'izany zay manahoana ny resaka hoe fampidiana sestany izan'izay ny momba n'Andriamatora Valomarana Marika fampidiana sestany tsy midika hoe tsy fampiarana lalàna misy eto anatin'ny lalàna velona misy eto Madagasikara tsy midika an'izay fa azo atao mampodina sestany fampiarana koa ny lalàna velona betsaka be ny adefitra hoe tsika teo betsaka ny fiomandeha isan-karazany mahatonga endrika hoe to sarotra be zany fametrahana androm-panjakana zany androm-panjakana faharoa mipetraka ny anareo io andrafitra gouvernement tatsoatsy raha miaino an'izay resaka rehetrarehetra zay de atao mahatsikaritra sady fa afana zany ny ady varotra amin'ny fitsinjaratoerana anatin'ny gouvernement io tsy manavy isika fa mety ampitarasoka ny fametrahana ny androm-panjakana mpanatateraka izay tontolo politika rehetrarehetra ny resantsika teo zay izay fifandraisana sy fifandanjakery rehetra misy ao anatin'ny sehatra politika eto Madagasikara zay tokony hoe zahana halakilaky fa ohatrany hoe iomezan'olo atsika zao fametrahana premier ministre fa ela be satria tsy naketsika avy hatrany ny voalazana raha-mpandrena fa samina ndraiky de marany tokoa fa nareo avy mivoaka ny any de fa nareo be dehibe mbola fandirotana anatiny eo zay zao de lazaiko anao zany fa hoe tokony fa nisy moa ny filohan'ny firakevitra ambony tety zamita nangataka ny interprétation avy amin'ny haute cour constitutionnelle sy raha lampandrena fa de hita eo zay avaliny de hitatsika eo de tataka zay mety mbola misy hafirina zany fa efa tokony izy zao ka eny ary somary efa lasalasa ihany koa ny fotoana fampiresantsika teto Andriamato Maharantso Jean de Dieu amaraparantsika ina ny atao hoe amtinana an'izay dinidinika izay indrindra ho an'ny vahoaka malagasy ny olo-pirenena tsotra zay mitazana anareo manao adihevitra politika ambetsy amberoa ary valalanina tokoa hoe fa ahoana ihany ary izy ty akalizy zay hoa tokony jerena ny vahoaka roapolo tapitrisa aloha ray zay faharoany zany tokony hoe hita fitiavan-tanindrazana bebe kokoa ny mpanao politika rehetra fa tsy fitiavan-tena ary indrinania moa zany hijery tena hoe atao ambony loavana tampony loha ny tombotsoam-pirenena fa raha ohatra hoe fa iampiadangely eo sy hijery ny tsombotsomadinidinika eo hiady varotra eo de tsy hotafavoaka mihitsika fa de miady manao antsavo amin'ny rehetra mba hisian'izay fifandeferana zay
na amin'ny ady la politika madinidinika zany na le mingeza be ohatran'le sanao teo hoe fampiavana firenena iroso am'izany izy hoe za tsy mandahany zany zay tsy mandahany zany zay mapara fa nene kosa hoe tsy tokony atao tefimanta le izy zay ya sotra betsaka anao naiky vahin'ny fandarana l'actualité tamin'ity alady ala ty andriamato maranto Jean de Dieu saroneto eny ary tompo lasy toko vavy ny tapany voalohany tao anatin'ny fandarantsika l'actualité tamin'izao ariny alahady izao ry zareo tao anivony mapara tamin'ny alalan'ny solom-bava-bahoaka ny tolo ary voalohany Marante Jean de Dieu ny mitondra ny heviny amin'ny mampanao politika azy amin'ny mavondrona politika azy ny raha-pirenena amin'izao fotoan'izao indrindra ny makasika ny fanendrena prime ministre sy izay voalaza ny lalam-panondrenana ary ny kipitsony amin'ny lalàna makasika izany fa izao kosa tsika mbola tsy ova amin'izay loha hevitra izay fa ny fijery kosa indray hafa no fijerina politika no andeha hitondrana ny resaka satria dia pahay lalàna no natsona ivofy anazava ny amin'izay fanendrena prime ministre sy ny voalaza ny andininy eo amin'ny lalam-panondrenana miteraka resabe tokoa amin'izao fotoan'izao araka ny sary efa niserana teo dia tsy iza fa ny professeur Honoré Rakotomanana izay efa filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana teo aloha no vahintsika amin'izao fotoan'izao professeur miarabanao aty hevitra be ty resaka prime ministre ty io ianao pahay lalàna masona pahay lalàna fa tsy mitongilana amina politika tsika amin'ity tapany faharoa ty ahoana marina fahitanao ny zavatra voalazany lalam-panondrenana sy ny ady hevitra mipetraka amin'izay hoe fanendrena prime ministre zay fa ny andaniny milaza hoe tsy maintsy aminay maoranisa ny ankilany milaza hoe izay ny tompon'ny teny farany amin'ny fijerina pahay lalàna inona ny tena tokony ho fantatry ny olona dia faly miarabanao ary faly miarabany vahoaka zay manatrika izao ary satria samba zao no mahatonga eto amin'ny plateau ty ary misotra anareo nanasany tenako milaza ny hevitra mombany amin'ny lalàna io sady faly manantitra ny araba Andriamato Rajaonarymampianina lany ho filohan'ny République Madagasikara amin'izao République fahefatry zao izao fiarabana zao moa zany dia fanatevenana ny taratasy fiarabana zay efa nalefako tany amin'ny tany manarakaraka an'izany dia falikoa miarabanareo solomba-vahoaka zay lany tamin'ny fidiana teo zany marina moa fa dia hoe misy vitsivitsy mbola averina ary amin'ileo averinareo zany dia gamba tsy dia ananteny fiera fa zao fotsiny le izy amin'ny mampaelana ny tena moa zany sy nahampitsara ny teny zany ny tena mpisara-pampahoro lalàna mpisara-panao famitorana taloha mpisara-pamoaka didy zao nene moa zany taratasy fa zao raha ohatra hoe mijery fotsiny le tenareo reo le hoe solomba-vahoaka sy lanyreo ohatrany misy fa marina ianareo hoe ahoana moa zany raha ohatra hoe lazaina fa azo raisina hoe déclarer recevable zay fotsiny tiako teneniny iny raha ohatra tsy de raha vohatra tsy ampy ny taratasy de tokony tonga de irrecevable zany tsy azo raisina zany tany amboalohany zay hatrany amboalohany mihitsy zany zay aloha ny anankiray zany ny sisa moa zany de hoe miankina am'le taratasy fa io moa ny zareo amin'ny CES manana ny taratasy ka de anjarany zareo no maleny reny zany e zany angamba no teny voalohany marana tokoa Andriamato fa Andriamantananarivo fa tena resabe mihitsy ny tikatra mikasika ny fanendrena ny prime ministre tikatra za moa efa ndrazany hevitro ary efa tsy miovan'ny hevitro iny ako tsy amerina zay tsony mba tsy ilazana ndray fa hoe ety hiteraka ndray de ady hevitra na polémika fa zao fotsiny io zany ady zao ny mampanahirana atsika eto amin'izao fotoana zao de misy ataontsika hoe fifahasamihafana netombony natokavana tamin'io lalam-pandrena io zany tany amin'ny fianam-be-pirenena tany amin'ny septembre 2020 de afa ny tany zany dia avy eo ndray zany ireo nisy le hoe CCC na hoe komity nanomana na hoe fakakevitra amin'ny nanaovana ny lalam-pandrenana afa ndray ohatra nisy zany hoe niazo loha nandravina ny tena marina hoe fa tsy de tena hoe tena hafa fa nandravina zay lany tao amin'ny fianam-be-pirenena tamin'ny volana septembre ary nijereo migarety volana septembre tamin'ny randro voalohany septembre fa de any dodolo mihitsy ny zavatra niseho tamin'ny fianam-be-pirenena iny zany de ny fahatelo ny lany tao amin'ny fitrakevitra ministra de izao no ohatra somary nahagagakiry zany Andriamato Florent Koutarsou zay ministre ny atamo sady ministre ny fisarana amin'izao fotoana zao ary filohany CCC io tamin'izany fotoana zany de nilaza fa hoe tsy misy azo ovana zay lany teto amin'ny fianam-be-pirenena fa io ny tsy maintsy avoaka lalam-panondrenana kanefa nisy andro ny tsy maintsy niova zany ary
raha ohatra vitany drafitra nataony dareo ataontsika hoe avant projet de loi constitutionnelle angamba zany avant projet de constitution zay nataony dareo zany a dia nanolotra tamin'ray aman-dreny mijoro izy hoe tikatra ny zavatra vitanay de fantatro zany a hoe inona anao anatin'io de rehefa ampitahako zany mampitahandreo zany a ampitahiko zany a io a sy ny zay ilany tao amin'ny filan-kevitry ministra de samy hafa ka izay zany mahatonga le fahasaranana zany a amin'le izy zany ka eto zany de zao raha ohatra namaky ny gazety zao ny lakamisy ma ny sabotsy izy angamba maly de ohatran'ny hoe tsy mitovy hevitra ny tao amin'ny membre CCC hoe ao le hoe majorité absolue ao le hoe majorité relative de tsy fantatro zany zay tena marina zay zany a de mbola koatran'le hoe inona moa ny tena atao hoe groupe politique io mansy arsena misy adiniko de anao mbo mampasy hafa zao hoe zany hoe nitadidika io zao de misy hoe ao amin'ny fitenenana am'zao fotoana zao de misy hoe groupe de parti politique ao amin'ny andininy faefatra amby dimapolo ao amin'ny lalàna momba ny parti ny atoko a zay laharana raiky amby folo amby roa arivo tsipika aotra roa amby folo tamin'ny 6 septembre raiky amby folo amby roa arivo a de fusion de parti politique de rehefa aveo ko antio a nefa tsy efatsefany any de misy milazany ndraiky hoe groupement de parti politique zany hoe be dehibe misy zany le hoe groupe parlementaire tenao zany fa de hoe inona ny tena fahamaritana andreo zany a ao zany ny tena matonga koa le hoe fahasamihafana kanefa zao le izy zany a raha ohatra koa anao zany a milaza ny hevitry ny lalàna de azo atao le hoe fampitahana ny lalàna anakiray a na andiny lalàna anakiray a amin'ny lalàna hafa na lalam-pandroana hafa sy ny andiny dalam-pandroana hafa zany hoe zay le ataontsika hoe amin'ny teny français hoe interprétation systémique e zany a anisan'ny fomba fitadiavana ny hevitry ny lalàna na ny lalam-pandroana ka izao zany a inona zany ataontsika piontarana le zao e raha izao ndray tsika nisaritaka za de le zao mila filaminana tsika ngamba ataoko fa hoe zaza nisoratra masina eto hoe ratsy jehovah manangana ny trano a miasa foana ny mpanao azy raha nydika teny farany de hoe miasa foana ny mpanorona azy na nanorona azy zany hoe ny zavatra zay hitako hoe tena nandika ny eritserito zany a ary nitazonitry misy a tena ohatrany hoe namery ny tena zany a ny tena nandriamatoa filoam-republika tamin'ny ametrahana azy amin'ny azy zany hoe voalohany indrindra de le hoe amin'ny hoe anao ny asany amin'ny fahamarinana faharoa anao ny asany amin'ny fahataoran'andriamanitra zao moa zany de hoe satria ny rahalany moa de ampitandriny raha teo de ny hoe amerina ny fanjakana tan-dalàna sy ny tena demokrasia marina mihitsy ny fahatelo amerina ny asiny fisarana faefatra de hiady a amin'ny kolikoly raha tanteraka zany a tanteraka somatsara zany a tena ataokotsika hoe tena trano tafatsangana eo ambony vatolampy androany masy raha ohatra ny any amin'ny FCKM zao amin'ny mperikiopa de hoe any amin'ny matiotoko fahaenina de milatra fa hoe raha trano aorina ny vatolampy nosy tena miady lavaka lalina anao izy a aorinao vatolampy zany a eo ambony vatolampy le trano iny misy de tena fandriana tsara mihitsy a naty lavaka mihitsy fa tsy ambony fasika na eny misafosafo eny fotsiny de zao na tonga izany tafy io drivotra mahery de mahery a mijoro ihany io trano io ka ohatran'izany keo mba fanidritsika enganeka hoe ty république faefatra ty zany a mba ataontsika hoe iorina amin'ny vatolampy a ary iorina amin'ny fahataoran'andriamanitra iorina amin'ny fahamarinana ary na misy zany tafy drivotra dia matoky isy anao zany a andriamato erazanary mampianana fa ny salamy faraiky amby roapolo amby zato de milaza fa hoe indrindra zay matoky an Jehova de namiditra izy a na mavoaka de arovan'andriamanitra trany a de matoky an'andriamanitra zany ary fantatro anao fa matoky an'andriamanitra ianao a ka de atokony teny fameza ery anao zany a noho ny zao ataontsika hoe somary misy safotifotikely reo zany ya rehefa mandinika an'izay fanazavany professeur zay a ohatra ny alaim-panahy eritreritra hoe amin'ny fijerina mpahaelalàna ave raha mijery an'le adevitra sy ny toezava-misy am'izao ny filoha tsy manana solom-bavambahoaka ny anivony anteny miera ny maro anisy eo amin'ny anteny miera ohatra ny manindro hoe tsy maintsy avy aminy io mampanahy ve zany mety isina tsy fahamarina toeran'ny fitondrana na mety isina crise ny anivona androm-panjakana raha izao zavatra izao amin'ny fijerina mpahaelalàna
mara tokoa moa zany fa hoe ny filohan'ny republika am'izao fotoan'izao tsy mahana solobavim-bahoaka ao amin'ny antemera-pirenena nefa hitatsika kosa tatoato ary vao mareza moa zany nisy karazana fivoriana teny avaradrano zany a fa isa besaka ny mety atoko politika mitambatra ary eo zany le hoe groupe de parti politique zany hoe eto defa manavaka sady zany le groupe de parti politique zany hoe ty zao atoko politique leader fanindro ty zao ataotsika hoe TGV ty zao ataotsika hoe parti vert ty zao ataotsika hoe FFF ro zany a rehefa ao amin'ny ary zay indrindra mantsy loza hoe tsy mazava le fandrinenan'ny premier ministre endala hoe ve de afaka nendry premier ministre ve anao zany embronao nendry premier ministre fa io zany raha raka fahatarako azy a tokony ao anatin'ny antemera-pirenena eo mantsy a vao hoe ahita hoe mitovy le hoe sensibilité politique na hoe firehana politique zany de hoe zay reto a hitambatra zay le groupe politique informel fotsiny izy io zany tikatra reto mitambatra isaina isa roa telo isainandreo zany de maronisa amindreo zany a zay zany de reo zany manana maronisa amindreo de ohatra zany a mamparakoa zany a araky ny teniny de fa hoe asana hoe groupe de parti politique ve izy raha groupe de parti politique io informel io sa groupement politique sa fusion de parti politique tadio tsara fa raha fusion de parti politique araky ny andininy faraky ampitelopolo amin'ny lalàna feny parti politique de zao tsy hafantakan'ireny hoe fiempona ozy izy nidika am'te malagasy ohatra mijery dictionnaire ianao mitambatra ka miempo zany hoe atoko politique maromaro a miempo de disparaître zany hoe tsy hitatsony de atoko politique tsiray zay ve izy io sa groupement de parti politique de sa coalition de parti politique raha groupement de parti politique na coalition de parti politique tsy manana zo araky ny lalàna ny momba parti politique vakio tsara hatrany amindiny voalohany kitrany ny farany lay ataoko amin'ny teny frantsay loi numéro 2011 point de tiré 012 du 9 septembre 2011 vakio tsara io tsy manana fifanindreo raha tsy amin'ny fifidianana ihany ny coalition de parti politique groupement de parti politique ary araky ny andininy fahadimy anjanana farany amin'io lalàna momba parti politique de milatra fa hoe raha nahazo récépissé izy ozy satria zao raha nangana parti politique zany ianao zany de manome récépissé ny amin'ny ministère ny atotany de tsy manome existence légale zany hoe tsy mbola manana atao hoe fijoroana mihitsy ianao mahatoko politique anao zany ary raha zao koa moa zany io zany de efa misy sady favidiso amin'io lalàna momba parti politique io zany io andininy fadimy de hoe ampiarahana reo taratasy isan-karazany zay voalaza andininy faraky ambe folo ny andininy faraky ambe folo ny hoe milaza ny ataotsika hoe ny andraiky sasy didiny parti ny atoko politique fa diso efa tokony andininy fahavalo no izy ao amin'ny andininy fahavalo no mitanisa inonavy ny taratasy tokony ampiarahana manaraky zany raha ohatra ka misy fusion de tsy maintsy ny tompona andraikitra ao amin'ny atoko politique ao amin'ny fitsipika anatiny na règlement intérieur no mahazo manapaka an'izany manasoniana zany manaiky an'izany ary tsy maintsy misy ko ao zany vakio tsara io fa misy eo le hoe signature légalisée zany rehetra zany move voamara dolo zany ary zay indrindra mantsy mahatonga ny atoko politique sasany hoe zay andre matoa président ohatrany tsy de matoko loatra fa hoe noho ny teny président rakotomavo vice président moa izy fa fomba fanajana rehefa vice président de président vice président tribunal teo président ny avocat général la procureur général teo monsieur le procureur général ohatran'izany ny président lato rakotomavo hoe zao izy io de ny episiny de lasa hoe misy zao de lasa eritreritry ny olona hoe tena marina va zany izy fa hatram'izay to tsisy filazana an'izany de ohatra ny ahia zany ka zay natonga ny tena koa hoe raha misy ahia tsy avandana de zao azo amarinana zany misy fanamarinana ny fanamarinana tena tsara indrindra de zao mitondra vatany io de zerevanao ny registre ny any amin'ny registre national ozy izy any amin'ny atany zerevanao légalisation de signature raha ohatra misy légalisation de signature le hoe tsy maintsy ilaina any amin'ny mairie
io sy azo atao le kosokosoka sy ohatran'izany zay zany azona marina azy zay zay zany mety hoe disaka ozy ianao hoe na tsy manana député izy raha ohatra misy député manao anazy zany a sombavambaoaka manao anazy a de mety ho tafita izy fa izao zany any tiako amarana zay ngamba mba tsy hitatra loatra le izy zao ny zavatra zay tsy lazaina teto hatramin'izay ngamba ary sy lazainy ny mpanao politika na mpahailalana na mpahailalana mpanao politika dizao nisy disadisa tamin'le hoe fanenrena premier ministre tamin'ny 14 io zany a io disadisa io dizao nisy hitako misy fa tena fahamaizana misy satria zao sendravo ny angona ny tena nesy le hoe pam tomobile nandena ka diavolo zany de hoe aninony zany nijereny tena le riva tany amin'ny télévision de hoe nisy didy sy volana na avoaka nanova ny lalana fehizoro mikasika ny fisarana tampony didy sy volana larina fa 1 tsipika aotra ray tamin'ny 10 janoary 10 ordonnance numéro 2001 001 du 10 janvier 2001 andininy fasiam-roapolo amby zato napila de hoe nasina article 129 bis na 129.1 hoe ny fanenrena ny premier ministre didy mpanjakana manendrina ny premier ministre manendrina ny ministre de tsy azo ampakarina mihitsy any amin'ny conseil d'état satria ny conseil d'état no manana fahefana am'izany zany hoe ny firakevim-panjakana moa zany fa afa tamin'ny CES teo iny a de fahefana manokana mihitsy a nomeny ny elana fehizoro nomeny lalàna momba ny fifidianana ny filonde publique ny fifidianana sombavamboaka ny tondrovotra zay efa nampidina lalatsika iny fahefana manokana le hoe plénitude de juridiction na hoe fahefana feno a ny tsara ny zavatra rehetra afa iny fa raha ohatra kosa akoatran'izay a dia ny tao ny filankevim-panjakana na hoe conseil d'état ihany a no manana fahefana ijery a na foana na namafy a didi-mpanjakana ka ity zany a andiny fasiam roapolo napinitikatra de milatra hoe tsy azo atao zany ka raha ohatra zany a osomo zany andrimatoa président era zanarym-mampianina izy hoe ianareo raha tsy mitovy hevitra ny mpahailana tsy mitovy hevitra ny atao politika to mitovy hevitra de zao reto zao a misy majorité misy eto ty zany majorité asana majorité absolute na hoe majorité relative ty na hoe ino zany le karazana majorité de zao itikatra no everiko a fa tsy olona hoe extrémiste zay zany lena zay mihitsy zany hoe olona sarotra iaraha miasa fa olona tena mety afaka iarahiasa amiko a ary fantatra fa tena manana fahaizana ara-teknika a fantatra hatram'izay fa sy mbola manana dossier da taratasy malotoloto fa mbola tao mijoro tamin'ny fahamarina trantrany any a tia no tendraiko premier ministre tsy aza-pakarana tsy tonga de tapaka hatreo zany raha zany hoe azafady professeur ny fanontaniako hoe na mokanarana raha ny atao hoe maro anisa ao anivon'ny anteny miram-pirenena kanefa tsy mifanaraka am'izay fanazavanao hoe tsy afaka miara-miasa amin'ny filoha am'perinasa noho ny fisin'lay diditsy volana ve zany dia tsy voatery hanendry na anao nomination zay avoaka amin'ny maro anisa ao amin'ny anteny mira ny filoha am-perinasa am'izao fotoan'izao rahajonary-mampianina fa afaka misafidy izy a noho ny fisiny zay diditsy volana zay zany hoe zao ampiasainy zay a raha ohatra zany ke misy hoe mbola tsy fitivizan-kevitra za masy a mino a zay moa zany de anamanokany zay fa misy a sombavavoaka manoa anazy eo ary am'izao fotoana zao zaraky ny eniko zany a efa maromaro ihany ny antony masy de hoe raha ohatra ny programme anasany raha nikabariny tamin'ny nataony tamin'iny nametrandry amin'ny asany a raha reny ny tanteraka de tena hiala amin'ny fahaseranana misy Madagasikara ary tena tonga amin'ny hoe Madagasikara mandroso mihitsy tsika am'izay fotoana zay zay zany a ka raha ohatra zany mbola misy fisalasalanao inona zany hoe tsy mitovy ny hevitry ny mpahailana rehetra zany zany a izy tsy mpahailana izy fa expert comptable izy io de zavatra tena iny tsy mbon'izy zany a de am'izay fotoana zay de hoe reto ohatra ny tao amin'ny eto zany tia milazany zao tia milazany zao de satria tsy mitovy ny hevitra zareo tia nefa ty olona tondro le olona tondro fitikatra de
itikatra hitako afaka miray asamiko zany de am'izay fotoana zay izy de hoe tikatra ny tendreko fa zany hoe tsy ohatra kosa hoe ny akiray ataontsika hoe député valopolo ny akiray ataontsika hoe député 10 zany aloha de tena tsy mety zany tena ohatrany hoe tena fantikana kisirano ny lalam-pandrenana zay am'izay fotoana zay zany fa izao koa eto angamba de manoratra kely aho hoe inona régime inona moa ty régime ty régime inona marina izy ty samy laza doany rehetra ao raha ohatra tany amin'ny fianam-pirenena hafa le izy tao amin'ny CCC to hafa le izy amin'ny ty lalam-pandrenana ty toetrany somary hafa koa le izy fa zany no azanareo fa zao manana fahefana be dehibe ny filohan'ny république am'izao fotoana zao isika mihevitra fa hoe tendren'ny sombavamoaka izy de hoe ny premier ministre mana fahefana be dehibe voalohany indrindra fotsiny rety fotsiny angamba no ataoko aminareo ary fampitany io ino interprétation systémique ny olo zany reny de misy daholo iny zavatra ataontsika hoe zavatra pitranga zany classique ohatra hoe motion de censure zany hoe fitsipaham-pitokisana ataon'ny sombavamoaka tsy maintsy fenoa roapatelony 2 tiers araky ny andininy fa telo amby zato ao ndraiky io zany ny gouvernement efa mahamana izy de mangataka hoe mangataka fahatokisan'ny parlement izy de question de confiance andininy fa zato de mbola roapatelony sarotra ihany ro mahatratra ny roapatelony fa nefa zao afa ny groupe de parti politique sy ny groupe parlementaire ka raha vao ohatra ny maro ohatra lasany amin'ny miaraka amin'ny andémateur zonal européenne ny akabiazan'ny rolentsika ataontsika hoe député indépendant na sombavamoaka malio tenireo mety otrafa ny roapatelony fa izao ny tena fahefana goavana ananany filohan'ny république amin'ny république efa ivry de le volage ny andininy fahenipolo ao amin'ny lalam-pandrenana inona volazany fandonany lana andininy fahenipolo ny filoha amin'ny république de afaka mandrava ny anteny era-pirenena rehefa mampandre ny premier ministre mbambandre ary rehefa maka ny hevitry ny filohan'ny androm-panjakana noho ny antemera maka ny hevitra avis consultatif zay indre may maka ny hevitra matsy zay zany hoe taloha zereo vognena lalam-pandrenana tamin'ny avril valambe sivifolo njato arivo zany no filohan'ny CG tamin'ireny fotoana ireny zany hoe afaka mandrava ny filohan'ny république raha misy tena antony tena lehibe maripotitra fa tsy antony lehibe fotsiny fa tena mbola maripotitra zay vo afaka mandrava izy de mbola maka ny hevitry ny reto le androm-panjakana reto koa izy filohan'ny androm-panjakana zany hoe am'izao fotoana zao mora de mora misy ny andravany ny filohan'ny république ny antemera-pirenena ka izao zany na eversika zany fa hoe misy premier ministre lany io zany de hoe voatendry hoe voatery izy mandriny ty premier ministre ty hita nefa rehefa miasa tsy mety le firaha miasa mety santriny vava hoe anipy oditra-kondra amle olona na otran'zany santriny vava zany everika nefa fa hoe raha mbola malagasy ty tanindrazana tsy anao an'zany de am'izay fotoana zay rehefa izany fa tsy afaka iarasy aminy tsy zao raha vany ny antemera-pirenena de manao fifidianana sombavamoaka vaovao impolo andro aorina fandravana indrindra ka hatramy 70 andro zany de mahazo sombavamoaka vaovao ndray zany de mety mahanana ny ataontsika hoe ny maronisa ndray izy am'izay fotoana zay zany anisany fanafodiny anakiraiky io zany hitantsika le hoe tena raha le tikatra régime ty zany semi présidentiel angamba lazana azy fa manana fahefana be zany ny filohan'ny république amin'ny izy tikatra ya isan'ny zava-baovao am'izao république efa ifatra zao professeur ny fametrahana ihany keo nylay tsany hoe satany mpanohitra manao ny fahitanao an'izay amin'ny fametrahana ny androm-panjakana sy ny mety ho endriky ny fiaraha-miasa ao anatin'izay hoe fiarahana mitantana faritana ao anatin'ny satany mpanohitra zay marina tokoa fa de sambasamba eto amintsika Madagasikara misy le atao hoe satany mpanohitra zany ary tena zavatra tsara mihitsy io de anisany raiky fa hoe anisany tena zavatra tsara tena tamin'ity lalam-pandrenana anankiray ty zany ka io le satany-mpanohitra io de orazany andininy fa efatra amby folo ao amin'ny lalam-pandrenana manomboka amin'ny andalana fahadimy dia aveo koa de azo azika fa hoe any amin'ny andininy fahavalo amby fitopolo koa io zany amin'ny fananganana ny bro ny maritra sy fananganana ny commission na maritra zany ny mpanohitra zany dia mahazo manendry ny lehibe na hoe chef de l'opposition iny chef de l'opposition de mitovy larana
amin'ny filoalefitry ny antenimiery vice président zany d'une assemblée manana directeur de cabinet izy a manana mpanotsena efatra izy a manana fiara izy a ary mena sehatra azahoany manao adihevitra démocratique izy manarakaraka an'izany a dia mena ny tao hoe fitaovana rehetra zay mety ilany amin'ny asa izy a zany hoe tena ohatra ny karazana mitovy amin'ny fotoana androm-panjakana na filoalefitra ny androm-panjakana mihitsy izy zany a zay zany tena mahazava-dehibe amin'ity hoe satan'ny mpanohitry ity ka izao zany ny hoe ny izay zany zavatra anankiray ngamba hoe zava-baovao amin'ity katra lalam-panorenana ity a fa ny eo andiny fahavalo amby fitopolo ody zao amin'ny talata zao zany de tsy maintsy misy mpanohitra filohevitra ny antemera-pireneny tsy maintsy misy anankiray farafaratsiny zay a filohan'ny voamiera-maritra ary isaky ny voamiera de tsy maintsy misy a mpanohitra kanefa kosa tsy fanoerana botolo fa fanoerana démocratique fanoerana manohitra izy hoe tsy mety zao a fa zao kosa ny vesy fa mety azy zany hoe manao proposition concrète zany hoe tena manao toro-kevitra izy a zay asoan'ny firenena zany a fa tsy hoe fanoerana botolo hoe ny fanoerana de hoe andeha an-dalambe zao zany a fa manao hevitra kosa ary mpanohitra anay zao afaka miara-dalana misy ampitondra afaka miara-dalana ampitondra izy a za mahafantatra zao fa raha hoe misy any olo anankiray a zay fantatra fa hoe mety ho everina ngamba hoe mpanohitra nefa kosa ivelika fa afaka miara-dalana amin'ny mpitondra izy a hitantsika zany any amin'ny Angleterre atao misy ny hoe mpanohitra sy mpitondra nefa afaka miara-dalana ihany zareo zay zany tena diavina satria am'le hoe fanoerana démocratique na hoe opposition démocratique a zay ny tena zavatra tena diavina zany fa ny zavatra anankiray ngamba le motofasa ndraiky mety hopetraka koa ny hoe nefa ny mikasika ny tikatra le hoe mivaova partao amin'ny atoko tikatra io tena am'ty mba sika mihitsy ny lalam-panorenana zany hoe zao ianao zany a amin'ny atoko politika anankiray inona andany anao iny nampandany anao nefa ny asana misy adiady tao findra atoko politika anankiray anao zany tonga ianao de azo ongana zany zay zany zavatra anankiray zany ohatra ndray zao ao amin'ny andininy faharoamby fitopolo amin'ny lalam-pandrehana io reo le député indépendant na solombavambaoka zay maleo tena afaka peozy miditra makany amin'ny atoko zay na groupe na toko ataotsika eo fitambarana atoko a zay idirana zany kanefa zao ny tena zavatra manahirana zao a ao anao zany a mety ho afa ny zavatra na tokony menao mivaoka afa ny kabary tany amin'ny fampirizan-kevitra afa nefa ny ataotsika hoe ny fisipika fototra ozy izy ny andininy raiky amby fitopolo andalana farany toetra fototra ndraiky osa ozy izy a ny andininy faharoamby fitopolo andalana farany de samy mety roa moa zany na fisipika fototra na toetra fototra ary indrindra le hoe takale hoe ny déontologie zany hoe rehefa ohatra zany anao zany tsy manaraka le discipline nany parti tsy de parti zany fisipy fezany zao zany de tonga de azo lerany anao zany ka raha ohatra zany hoe tsy azoazonao le izy asa ny discipline parti ka mba misy hoe consigne de vote de hoe tsy mahazo mandany lalàna io amin'ny voaka zay mifidy anao nefa mahason'le voaka mifidy anao iny manangatahany anao de zao tonga anao de aongany na ohatra hoe tsy mahazo manangatahany anao na hoe mitokony anangatahany hitanao fa tsy mahaso le voaka mifidy anao iny de tsy manangatahany anao de azo aongany zany ka mila fieritretana tsara mihitsy a ny fidirana io zao kosa mba hitovizany solombavavoaka rehetra araky ny andininy faheniny fitovizanjo raha motra mahafeno isy izy afaka manangana groupe parlementaire na hoe vondrana parlementaire anankiray mitondra anankiray ohatra zao ino any tomasy de hoe GPS na ozy de hoe ataotsika hoe vondrana parlementaire miaro ny démocratie sy ny tany fanjakana tany-dalàna ary mikasaka ny fandrosoa Madagasikara maritra zany tena anarana tena tsara mihitsy zany anarana zany a izika tena azo atao zany satria ma tsy misy tratrariny ohatra fotsiny zao takany tamin'ny Sénat tao amin'ny antemerandolony ny fisipy anatinay de hoe tsy maintsy valo a zay vo afaka manorona groupe parlementaire
ity ngamba ataoko fa mety sozay indrindra ny député mety ohatrany amin'ny roapolo na mety ohatrany amin'ny 10 dia afaka minorona groupe parlementaire zany ka zay zany a tsy azo tsony le ataontsika hoe mivezivezy makatsy a zany hoe mba marotoerana zany la iantemera-pirenena fa tsy misy tsony le hoe maronisa mivoova na hoe majorité à géométrie variable. Ya somary efa lasalasa ihany fotoanantsika professeur raha fijerinao ny firafitry ny antenimera-pirenena amin'izao fotoana zao a tamin'ireo vokatra azo tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka manaona ny tokonaina zany amin'ny hoe afahantsika miroso amin'ny fametrahana androm-panjakana manaraka ny gouvernementa tarihana prime ministre zay efa mampiresaka amin'izao fotoana zao raha fijerinao manokana azy manaona ny tokonaina amin'io ho tavavoaka vetsika ho tavavoaka ara-potoana sa isatra ny fijerinao zavatra zay betsaka no manontany a momban'izay a fidiady zao miakina amin'ny zay fanendrena prime ministre io a ary miankina amin'ny hoe izavy a no mpitiavana amin'ny gouvernementa zay a raha ohatra zany tsy misy atrany amin'io tsy misy dizadiza amin'io a ataoko fa mandeha ho azy isarehetra zany satria zao raha nisy ataontsika hoe lesoka tsy nety tamin'ny fifidiana rehetra tany a zay lesoka tany zany a azo ahitsy zany ataontsika hoe vomanga tendony vomanga birikino izy a ka dia anitenda manitsy azy a iverika fa efa lesina ao atsika ny ataontsika hoe reny anreny ary amin'izao fotoana zao moa zany dia iverina amin'izay a amin'ny fisarana vombany lampandroana fifidianana rehetra afa-tsy le hoe fifidianana reo solombavam-bahoaka zay atao hoe averina amin'ny fa telopolo ny volana me zany ka zany efa dia manantena fa hoe tokony tsy satria ary miangavy atsika mpanao politika miangavy atsika mpanao politika amin'le hoe fihavanana zay ataontsika hoe niendriky zany fihavanana zany na karazana marotsitrivana zany fihavanana zany voazavany mpitandrina anankiray androany maraina atao amin'ny fandefasany fahitalavitra matv voazavany zany momba ny fihavanana zany ny fifanampiana fifanajana sisy zany inganiaka mba izany dolo ataontsika fa tsy de tena hoe sanatry mivava ny toko politika tsy toko politika ria anao politika polisienne ka hoe hiadotoerana fotsiny fiedina seza aoka tsy hoe fiedina seza ny tokony jerentsika fa hoe ny tombotsoa ambonin'ny firenena ary ny hoe raha ohatra mitady ny tombotsoa ambon'ny firenena ao a dia ny fanaovanao politika ara-pahamarinana zay ny everika fa hoe tena amparoso n'ity firenena ity fa raha ohatra kosa anao misavivi isan-karazana zany a ary seza averika fa hosairana ihany sika ary vo mainka mbola hiditra lalina mangetsikitsitsika raha ohatra ka mbola am'izao fotoana zao a mbola tsy ho tafavoaka ihany ya tsy ivina ihany fa ny professeur honoré Rakotomanana filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo aloha no vahiny nitondra ny heviny fanazavana ihany koa araka mampahay lalana azy ny zavamisy amin'izao fotoana zao amin'ny fanendrena prime ministre sy ny fifandraisan'ny androm-panjakana mpanao lalàna sy ny androm-panjakana mpanatanteraka tato anatin'ity fandarana ity sorana be dehibe no professeur nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana de osarina sanareo aho zay satria mba azahoana manazava ny sain'ny vaoaka ny sain'ny parti politika manaraka mbola tena zavatsika bebe koa mitiasika andreo le hoe groupe reo fusion sy ohatrany zany a fa tena tsy mazava miolona mihitsy reo a fa nefa ny efa niezaka ihany ny tena na amin'ny angazety na androany a niezaka tsikisareo zany a nanazavandreo de misaotra anareo zay ny naharitra ny ainao anay ankasitrahana betsaka ianareo mpijerina araka raha mifahany toy zany ihany ko ny teknisianina izay niarany salata amin'ny fanatotosana ity fandarana ity tamin'izao alina izao tapitra tanteraka ny fandarantsika mametraka mandrapitafa ho manaraka tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko